rava manda jesosy misandrata fadanany tompo amintsika rehetra ny temantsika androany dia ny fanatrehan'andriamanitra dia ny tenin'andriamanitra ho vakitsika anorenana izany dia ao amin'ny salamy 7:20 toko voalohany ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i jesosy. Aoka hitsangan'andriamanitra ka elo ny fahavalony ary aoka izay mankalaza azy andositra ny davany tahaka ny fanely setroka ny fanelinao azy tahaka ny fiempony savoka eo anoloany afo no aoka alevonany ratsy fanahy eo anatrehan'andriamanitra fa ny marina mifaly eny ravoravy anatrehan'andriamanitra izy ka faly tokoa. Amen. Ty salamo tia dia salamo fankalazana ny an'andriamanitra noho ny fitondrany ny zanak'Israely tamin'ny fandresena manoloana ny fahavalo dia ohatr'izany koa ny situation atsika amin'izao ora sy fotoana izao any amin'izay toerana misy anao any dia volevina daholo izay zavatra rehetra mety ataon'ny fahavalo amin'ny fiainantsika ao anatin'izao arety mandringana izao dia tena hoe Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika miasiste atsika tanteraka izy tsy mandao atsika izy satria izany ny teny hoe za dia tsy andao anareo mandrapatapitra izao tontolo izao dia tena aoka hitoetra ao anatin'ny fotsika tena hoe ancré ao anatin'ny fotsika fa Andriamanitra dia tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay dia tena teny amintsika Andriamanitra androany hoe amin'izay fanatrehan'Andriamanitra amin'izay assistance an-tanan'Andriamanitra amin'ny fiainako sy aminao zany tsy manova ny fitiavan'Andriamanitra aisy anao zany fa aoka ho feno fifaliana aoka ho feno fiderana aoka ho feno fiadanana ny foko sy ny fonao manandratra n'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra satria zany takin'Andriamanitra amin'izao zany ny tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao andreo dia ny makasitraka ny zavatra rehetra satria ny teny any amin'ny Antesaloniana 5:16 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Efa ao anatin'ny foko sy ny fonao Andriamanitra fa ny anjarantsika dia mifaly sy makasitraka ny zavatra miseho amin'izao zavatra iainantsika izao dia izany no mahatonga ny ty page ty hoe mirodana ny manda rava ny manda satria Jesosy misandrata manda rava Jesosy misandrata. Anio isika dia hiresaka momba ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra iangana dia ny Isaia 45:1 vakoto izao minaran'i Jesosy hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Izany hoe eo foana ny tompo fa isika zany no mila mikatsaka ny fanatrehany. Dia mety misy efa maharesy lahatra anao manao hoe avy fanahy io fanahy masino midina eto amina hitaritalana. Na koa hoe tenin'Andriamanitra ny vakitsika tahaka ny hoe raha misy 2 na 3 mijoro mianarako dia eo afovoany aho. dia misy koa ny raha mety maharesy lahatra ny manao hoe fanahy masino avy fanahy masino midina fanahy masino fenoia voakoana mifoko anjaka. Zany hoe ny zava-dehibe zany dia ilay fatsapatsika amin'ny fanatrehany dia manasa antsika ary andray anjara na mety amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra na mety amin'ny alalan'ny vavaka na mety amin'ny alalan'ny hira ihany koa. Manda rava Jesosy misandrata. rava manda Jesosy misandrata. Mpino kristiano dia iaraka iray fo hibebaka sy andrava ny manda ny fahavalo ary anandratra ny Jesosy Kristy tontsika. miomana ary fotoana manokana iarahantsika ninninona fiangonana misy anao. Misy mahafolo aprily 20 amin'ny 7 ora Madagasikara. rava manda Jesosy misandrata. Zoma 10 avril amin'ny 7 any amin'izay misy anao.
manakora fa omeny tompo anareo ny tanàna josoatoko fahenandiny fahenambinifolo azandratsika miaraka ny feontsika naiza le fasoanakoako na eo ambaravarakely na eo andavarangana misy anao rava manda Jesosy misandrata malagasy petra mifanatre